Afaka ora vitsy dia hiatrika ny fetin'ny Paska isika. Ny isa tokantrano izay efa somebiseby avokoa miomana amin'ny fiatrihana izay fetin'ny Paska izay. Ny zava-misy anefa dia sahirana ary tsy manana ny ety manana firy ny mponina ao anatin'izao fa no manana sy akatoky ny fetin'ny Paska izao. Somebiseby izay tsy izy amin'izao akatoky ny fetin'ny Paska izao ny isa tokantrano. Ny fanaretsaka ny rehetra ny vidin'ny kojakoja ilaina hiatrehana ny alahady sy ny alatsinain'ny Paska. Ny laza fasahirana ary tsy manana teti-bola manokana hiatrehana ny fety ny reny sy raim-pianakaviana na notaniana. Ny ankizy no ampifaliana ary izay eo ampelantanana no ahiratra ary ampiasaina hiatrehana ny fetin'ny Paska. Arakaraka amin'ny fianakaviana dia midina ny ankizy zany avy aty mba mankaty ambanivohitra. Zay zao mifanomanana an'izy mba hiarakaraka hifaly amin'ny ankizy zany dia andretsena kely aloha. Tsisy fa tonga dia mba ananana kely fotsiny fetifetikely ohatra mba miova amin'ny isan'andro zany ampiarahana amin'ny ankizy. Dia hoaiza zany zao rehefa latsinainy ny Paska? Eny Ampiandamy anjikely tsy mila tomobila tsy mila efa zay miaka fianakaviana dia amin'izay hoe fanomanam-Paska izay misy teti-bola manokana mihitsy ve omanina hiatrehana zay? Panomana petapaka aloha io ihany fa vola tena hitako anaty fa mazamaza. Inona no tena nanahirana tamin'ny fanomanana vidina pepelina hita madinika tena hita ty ny hita madinika. Nany ambanivohitra azy dia misy teti-bola manokana ho an'io izy io ihany. Fanomanana Paska aloha amin'izao akatoky ny Paska zao dia hita ihany hoe sahirakirana tsy ohatran'ny hoe teo aloha zany fa hita mihitsy zany le hoe fa raharam-pirenena zany dia hita hoe misy fiantraikana aty avoaka dia hita hoe sahirakirana ihany zany fa zany hoe miaina amin'izay zavatra misy eo zany dia kely anananao zany mba hifalifaliana amin'ny vady aman-janaka. Programanay zany zao aloha dia hoe tsy hita zany zay tena hoe programa fa angamba metimety zany zao dia ao an-tokantrano ihany zany fa ny ankizy zany mety hoe mba mandehandeha mifalifaly eny mitondra ny zandriny zany ny zokiny. Fety manan-danja fototry ny finoana kristianina ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ny Paska izay ankalazain'ny mpino maneran-tany isan-taona. Samy efa miomana amin'ny fankalazana zany avokoa ny rehetra.